Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafalinina indray no alorana anao ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka amin'ity hariva ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay ho an'ny any an-dranomasina no resantsika voalohany dia misy ny soritsoritra fiforoana rivo-doza amin'ny ankapobeny aty avaratry ny Madagasikara aty any amin'ny faraparany ity herinandro ity, zany hoe manodidina ny alahady any moa zany no ho hita soritra tanteraka izay fiforoana rivo-doza izay ary manomboka amin'izay kosa dia amehany vaovao marim-pototra makasika an'izay tsika makasika ny makaizany fizotrany sy makasika ny tombatombana ho amin'ny tanjakin'izay rivo-doza vinavinaina mbola hiforona alahady izay. Ao anatin'izay ihany koa raha ny mandrafitra ny mety toetry ny andro amin'ny ankapobeny aloha zany hatreto dia mbola hita taratra hatrany ny fiantraikan'ny fandalovana rivo-ndraona nataon'ny atsimon'ny nosy aty, zany hoe somary terana zany amin'ny ankapobeny ny atmosfera aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy torak'izany koa amin'igny apatelony avaratry ny nosy intsy. Araka izany ihany koa dia misy ny filazana makasika ny abetsahan'ny rotsakorana ho an'ny alahady moa dia ny samba sika sambava sy antalano voakasika an'izay mety hatratratra amin'ny 70 hatramin'ny 90 mm ny rotsakorana ao anatin'ny 720 ora ary ho an'ny kosa dia ny faritra Ambatosoa sy ny faritra Sava sy Antsiranana no voakasika an'izay mbola 90 mm no rotsakorana vinavinaina ao anatin'ny 720 ora amin'izay fotoana izay. Hojerentsika amin'ny Antsipria indray makasika ny toetry ny andro ary ho an'ny rapitso maraina zao dia maina aloha amin'ny ankapobeny saika mbola hita taratra hatrany masoandro balika aty andrefany nosy-manontolo misy orana malefaka aty amin'ny Toamasina, Ambatsoa, Analanjorofo sy ny faritra Sava iny misy tadrifin-drahona kely kosa amorotsiraky ny faritra Boeny, Sofia sy Nosy-be ny ankoatr'izay moa zany dia maina. Tolakandro kosa indray makasika ny toetry ny andro dia misy tadrifin-drahona vitsy aty amin'ny tapany atsimo andrefa namazo ny faritra Androy sy morotsiraky ny amin'ny Taolaniaro iny sy ny faritra Atsimo Antsinanana. Torak'izany koa dia misy tadrifin-drahona hatrany ny morotsiraky ny Boeny, Sofia aty amin'ny tapany avaratry ny Sofia mahazo an'ny Diana iny manorana malefaka ny faritra Sava sy ny Ambatsoa ary Analanjorofo mitatra kely aty amin'ny ilany antsinanana ny faritra Sofia somary mandrandrahona ny ilany antsinanana Voatany ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tombatombana ho an'ny maripana kosa indray ho an'ny rapitso manokana aloha dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny Voatany, zany hoe mbola mafapana hatrany aloha na dia eo ary ny rahona izay somary manembatsembana. Morotsiraka Antsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius, raha tokony morotsiraka andrefana dia 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius, 30 moa mafana indrindra manerana ny nosy aloha aty amin'ny avaratra andrefany nosy aty Mahajanga, Maintorano sy Maivatanana. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny alahady kosa indray dia mitoetra tsikelikely nitsokany ala izay somary makatsika ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny lasanany nosy-manontolo misy orana ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, Antsinanana, Vadivavy-Pitovinany iny atsimo Antsinanana iny motsiraka rehetrarehetra aty Antsinanana zany mandraondraona ny lasan'ny Voatany mety isy ny erikelikandro eny antsefatsefany tadrifin-drahona vitsy no hita aty amin'ny tendrony avaratra sy aty amin'ny manodidina Nosy-be ny aty amin'ny Antsinanana kosa aloha aty amin'ny faritra andrefan'ny nosy kosa dia ibalika ny masoandro. Ny maripana ho an'ny alahady dia somary latsaka kely ny Voatany 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius, motsiraka Antsinanana 20 ka hatramin'ny 30, motsiraka andrefana 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius, mafana indrindra dia 30 degré Celsius ho an'ny Maivatanana, Mahajanga, Maintorano, Morondava. Amarana ny toetry ny andro kosa indray ho an'ny alatsinainy dia misy orana Sava, Diana, Sofia, Ambatsoa sy Analanjorofo, faritra Antsinanana, ny latsana ny aloatra mangoro mandraondraona metarana erika aty amin'ny latsana ny Lalamanga sy Tasy vakanakaratra sy Moromania iny mandraona ihany koa ny atany Miandroazy sy Melaky misy tadrifin-drahona indrindra fa ny alina aty amin'ny faritra Boeny sy ny motsiraky ny Sofia ny ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny Voatany, 20 ka hatramin'ny 20 ny motsiraka Antsinanana, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 motsiraka andrefana Morondava mafana indrindra 30 degré Celsius. Makasika ny tany fahatondrivotra kosa indray ary dia nijanona antoniny aloha amin'ny ankapobeny tany fahatondrivotra nandritra ny herinandro ity manodidina ny fetrany MS avokoa raha ny rehetrarehetra voarahintsika raha ny mandrafitra ny toetry ny andro araky ny mahazatra no jerena dia vinavinaina hijanona antoniny hatrany izay tany fahatondrivotra izay raha ho an'ny Antananarivo renivohitra zany hoe maloto ny rivotra. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao manaraka indray veloma tompoko.